Faly miarabantsika tsirairay avin-draitra ity sabata maraina ny voalohan'ny volana marsa ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary indrindra ho sabata aza ho kely ary ihany koa ho sabata fahanao miray amin'ilay Andriamanitra ao ity sabata ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara indrisan-danitro, mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombonandro sy ny tombontao menao anay. Misaotra ihany koa izay mitaona ny isa-tokantrano tsirairay avy eto mba handinika ny teninao. Irina tokoa ianao raha ho lohalaharana amin'ny fiainanay ka hanavasava ny mety olana rehetra ka nome vahaolana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe fotoana andinihana ny fanambarana. Nalaina Popolisy toko 1:7 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina n'izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Amen. Raha manakaiky ny fifaranan'ny tantaran'ny tany isika dia tokony handinika manokana an'ireo faminaniana mifandraika amin'ny andro farany. Feno fahamarinana izay tokony ho takantsika ny boky farany amin'ny testamenta vaovao. No hajabain'ny Satana ny sainy maro mba ahitan'izy ireo fialan-tsiny samihafa tsy andinihana ny bokin'ny Apokalipsy. Tokony ho dinihina akaiky sy ao anatin'ny fahazotoana kokoa io boky io, fanehoana ny fahamarinana ny fomba entitra kokoa no hita ao, fahamarinana izay mikasika ny olona rehetra velona amin'izao andro farany izao ihany koa. Izay rehetra miomana hitsenan'ny tompo dia tokony handinika n'io boky io ampahamatorana sy ambavaka. Araka ny anarany mihitsy io boky io fanambarana mikasika ny toe-javatra manan-danja indrindra izay iseho amin'ny andro farany amin'ny tantaran'ny tany. Natao sesitany tany amin'ny nosy Patmos i Jaona noho ny fitokiny ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazany an'i Kristy. Tsy nampisaraka azy tamin'i Kristy anefa ny fanokana monina azy tany. Namangy an'ity mpanompony mahatoky ity tany an-tsesy tany ny tompo ary nampahafantatra azy ny zavatra ho tonga amin'izao tontolo izao. Manan-danja lehibe ho antsika izany fampahafantarana izany satria velona amin'ny andro farany eo amin'ny tantaran'ny tany tokoa isika. Tsy ho ela isika dia hita ny fahatanteran'ireo toe-javatra izay nambaran'i Kristy tamin'i Jaona. Raha mitory an'ireo fahamarinana lehibe ireo ny mpitomba hafatry ny tompo dia tokony ho tsapan'izy ireo fa mahakasika ny mandrakizay ny zavatra resahany. Ka aoka izy hangataka ny batisan'ny fanahy masina mba hitenenany ny teny izay nomen'Andriamanitra azy ho lazainy fa tsy ny teniny manokana. Efa mananontanina antsika ireo loza iseho amin'ny andro farany ary tokony hampitandrina ny olona ny amin'ny loza ianjera aminy isika eo amin'ny asantsika. Aoka tsy avelantsika amin'izao fotsiny ka tsy ho resahany ireo toe-javatra mizinezina izay nambaran'ny faminaniana fa hitranga tsy ho ela haneho fahalianana lehibe amin'ireo fahamarinana hita ao amin'ny boky ity ireo izay hiara-hiasa amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Engany mba ho mpiara-miasa aminy tokoa izao sianao ka azoto handala ny fahamarinana fa azoto ihany koa hizara amin'ny hafa. Amen. Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra anay koa mampatsiahy ny tokony andinihana mandrakariva an'ireo bokinao teny Apokalipsy izany. Ampianaro izahay hanana fandavan-tena ary ihany koa andeha ambany ny fiahian'ny fanahinao masina rery any. Anaran'i Jesosy. Amen.